Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Faites-mantra be hatramin'ny 5 ambin'ny folo Jolay, fihenam-bidy 5 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magasin Batimax rehetra. Andriamoatra tsara sao diso anjara. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Lany zato isanjato tamin'ny fifidianana izay filohan'ny anteny mera-pirenena ny ariva teo nisy olom-bavam-bahoaka voafidy tao Sambava, Tokely Justin. Ity farany izay milaza fa mariky ny firaisankina eo amin'ny olom-bavam-bahoaka izany ary anao ny asany araka ny voalazan'ny lalàna. Tompon-daka ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanitsakitsahana lalam-panorena ny Tsay Christian raha ny zava-misy tao anatin'ny 1 taona mahery na Premier Ministre azy izay. Mibaiko sy miray-petsapetsa amin'ny izany Andry Rajoelina ka anton'ireo raharaha maro tsy fahita teto amin'ny firenena tao anatin'ny 14 taona nisy eo nandritra ny feptom-piasan'izy ireo lahy avokoa. Ny tsy fananana olona tolotra sy tsara toetra ho lany amin'ny fifidianana be ny tanàna fa ihany koa ny hoenti-manana natanterahana ity fifidianana manakaiky vahoaka ity no isan'ny mampiazo azy ny fanjakana tsy mbola hirosoana amin'izany hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika androany. Ankoatra izay mety mbola hiverina ho Premier Ministre indray Tsay Christian ampandany ny candidat mpanjakana raha ny fanazavana. Pasimisy roa no azon'ny polisy-pirenena tao amin'ny distrikan'ny Betafo faritra Vakinankaratra taorian'ny fifampotifirana tamin'ireo jolahy tao amin'ny fokontany Ankazobe izay toerana fiefenan'ireo olon-dratsy. Jolahy iray izay nikasa andositra no voatifitra ka maty avy hatrany ary mbola mitoy ny fikarohana ireo namany amin'izao fotoana izao. Any ivelany olona mahery ny 10 tapitrisa no tandindonondoza noho ny fiakaran'ny hafanana be loatra any États-Unis nanomboka ny talata teo. Mafy ny fahavoazana teraka izany raha ny any andrefa ny États-Unis atao anatin'ny andro vitsy izay mitarika famoizana aina maro araka ny tatra nataon'ny gazety any an-toerana ny antsipirin'ireo izao ankehitriny izao. Angafaliana indray tompo kilasy tompo vavy no tsidihana ny tokantranonao ato anatin'ny fampalamboavao amin'ity alina ity aterina ny araba ary manasanao ampanazana anjony fampalalamboavao. Vaovao misongadina avy hatrany lany zato isanjato amin'ny fifidianana izay filohan'ny anteny mera-pirenena ny ariva teo nisy olom-bavam-bahoaka voafidy tao Sambava, Tokely Justin. Izy farany izay nilaza fa mariky ny firaisankina eo amin'ny olom-bavam-bahoaka izany ary anao ny asany araka ny voalazan'ny lalàna. Kayatan Andriaslavo. Taoriny ny fankatoavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fitsipika anatiny mifehy ny anteny mera-pirenena niroso tamin'ny fifidianana ho izay filohan'ny anteny mera-pirenena ireo deputé ny tolakandro teo. Solom-bavam-bahoaka misa 90 no tonga nifidy. Ny 3 ambiny tsy nanatrika ny fivoriana ary efa nametraka fialantsiny mialoha. Araka izany, solom-bavam-bahoaka 90 amin'ireo 90 no nandany azy. Izany hoe lany zato isanjato ho filohan'ny anteny mera-pirenena ny solom-bavam-bahoaka Tokely Justin voafidy tao Sambava. Mariky ny firaisankina amin'ny samy solom-bavam-bahoaka izany hoy ny filoha vaovao ary joro anao ny asany araka ny voalazan'ny lalàna ny tenany raha ny faneho-kevitra nataony. Dia nahino daholo ny député rehetrarehetra fa tsy nisy nandrotsaka ataoko hoe candidature ankoatra ny tenako. Izay dia midika fa resy lahatra ireo solom-bavam-bahoaka namako ireo amin'ny fitondrako an'ity anteny mera-pirenena ity. Ary nampiseho firaisankina izy ireo satria tonga ny ankabetsan'ny solom-bavam-bahoaka raha 390 zao ny isan'ny solom-bavam-bahoaka eto Madagasikara dia 90 ho tonga teo nandatsabato. Ny 3 moa zany dia nametraka fialantsiny. Ny anteny mera-pirenena dia efa misy asa izay napetraka ny didy amandalàna aminy dia ny fanaovana lalàna ny fanaramaso ny asan'ny gouvernemanta, fanaovana tombona ihany koa ny asan'ny gouvernemanta. Izany fanatanterana ny asan'ny anteny mera-pirenena zany dia tsy hanavahana antoko na hoe firena politika fa ny député rehetrarehetra no miara-miasa araka ny rafitra izay misy ato amin'ny anteny mera-pirenena magnatanteraka an'izay asa zany.
dia io zany misy ny fitsipika zay tsy maintsy aragna am'izay fotoan'izay ary misy ihany koa ny ataoko hoe fepetra zay tsy maintsy mipetraka ahafahana magnatanteraka zay ndraikitry saniny antermeram-pirenena io tsy misy agnavagna hoe firena politika na ihany koa hoe antokopolitika tsy amin'ny zava-dehibe fa hoe inona ny atao mba ahafahana magnatanteraka izay asa zay amin'ny ara-dalàna sy amin'ny antsakany sy andava raha ity vokatra ny fifidianana teto Tsimbazaza ity tsy afaka samy ho avy an'ny Diego na ny faritra avaratry ny nosy ny filohan'ny antenimera-pirenena sy ny prime ministre izay ve vao tena tsy hoe intsony ny tsay kristien tsy ivona trany nolaniny ny solobavambahoaka omaly alarobi ny fitsipika anatiny mifehy ny antenimera-pirenena 9 noho ny kitian'ireo solobavambahoaka nandritra ny asam-bomiera ka ny 20 amin'ireo no nasipanitsina sy nasipanovana isan'izany ny 12 mikasika ny fampitomboana ny isan'ireo solobavambahoaka ho 320 raha toka 150 izany teo aloha voakitika ihany koa ny 14 izay mikasika ny filohalefitra fahafito ho an'ny mpanohitra izay nitsopihana fa tsy maintsy solobavambahoaka io filohalefitra io nitondranana fanovana ihany koa ny mikasika ny vomiera maharitra ary koa ny 9 araka ny voalazan'ny tatitry ny asam-bomiera fa noho ny fahitana ny fanomezana lalana ny fidy ny délégation des votes maro nandritra ilay motion de censure farany teo kanefa tsy nahitana pirofo ny fahamarinan'ilay délégation des votes ka mety hosoko izany taoriny ny fankatoavany ACC ny fitipika anatiny vao niroso tamin'ny fifidianana ny filoha sy ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra ary ny fananganana ireo vomiera maharitra ny antenimera-pirenena voafidy ho filohalefitry ny antenimera-pirenena taoriny ny fifidianana teny Tsimbazaza androany ho an'ny filohalefitry ny Antananarivo Augustin Andriamananoro filohalefitry ny Toliary ny solobavambahoaka Tinoka Roberto ho an'ny Fianaratsoa ny solobavambahoaka Fomendraza Aingo Louisette ho an'ny Tomasina ny solobavambahoaka Arimamy Irma ho an'ny Antsiranana ny solobavambahoaka Mamangy Norbert ary Vepanina Mahajanga ny solobavambahoaka Sofilira Prinsia rahampitso zoma fa 12 ny volana Jona kosa indray ny fifidianana izay ho filohan'ny vomiera ary ny ariva ny lanonana famaranana ity fivoriana manokana ity tompon-daka amin'ny tsy fanarandalana sy ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ny tsay Christian raha ny zava-misy atao anatin'ny entona mahirina prime ministre azy izay mibaiko sy miray petsapetsa amin'izany Andry Rajoelina ka anton'ireo raharaha maro tsy fahita teto amin'ny firenena atao anatin'ny 20 taona niseho nandritry ny fepitaon'ny mpitondran'izy roa lahy avokoa ity prime ministre mpandika lalàna ity izay tompona andraikitra mivantana ihany koa amin'izao fahantrana lalina mahazo any vahoaka malagasy izao matoan-datsora sy onina saina Jona 20 sy 20 Jolay 20 sy 20 entona sy iray volana no na prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny tsay Christian isan'ireo naharitra indrindra ny tany izany andraikitra izany hatramin'ny joroany Republika ny Madagasikara isan'ny nisongadina tao anatin'izay fepitaom-pitantanany izay ny fisian'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solobavambahoaka izay ratsy indrindra hatramin'ny nisian'ny fifidianana teto Madagasikara amboletra sy barofo osika fanerena mpiasa-panjakana fampiasana mpitandro filaminana ho hery famoretana fanagadrana fandikan-dalàna ireo no sarim-by ao an-tsaina vao ireo fifidianana teo ambany fitantanany tsay Christian no atao indray mijery ho lavany lisitra fa raha ny fifidianana filoham-pirenena farany teo no iverenana tamin'ny tsay Christian no nisy an'izany fidarofana bomba mandatsa-dranomaso sy fampiasana fitaovam-pidiana mahery vaika nitarika fandratrana kandida ho filoham-pirenena izany tsy lazainy intsony ny raha matahora sy ny fisamborana solom-bavambahoaka amperinasa kandida ho filoham-pirenena sy vahoaka nitaky ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara no nampiasana mpitandro ny filaminana ho hery famoretana entina anaovana barofom-pifidianana ka na isy na tsy mpifaninana na isy na tsy vahoaka ifidy dia tsy maintsy irosona ny fifidianana filoham-pirenena vokany fifidianana filoham-pirenena kitoto record tamin'ny tahampavitriana ambany indrindra tamin'ireo fifidianana filoham-pirenena no nitrangany 12 novambra 2020 ka nahatafapetraka filoha tsy manana vahoaka ao an-damosiny noho izany sarotsarom-pifidianana izany natao letrezana tamin'iny fa notohizana izany volana vitsy tatioarina tamin'ilay fifidianana manakaiky vahoaka nampiasainy tsay Christian ny fahefam-panjakana rehetra teo am-pelatanana sy ireo fitaovam-panjakana ary tsy maintsy mahazo ny solom-bavambahoaka maro anisy ny anivony antenimera-pirenena ny kandida volomboasary na tamin'ny fomba hoana na tamin'ny fomba hoana dia io tantara mitomandrakandroany io satria vahoaka amina distrika maro no tsy manaiky ny nanodikotinana ny safidiny
finy mipetraka ho tantary zany hoe ny fifidianana tamin'ny tsai Christian Prime Ministre no ratsy indrindra teto Madagasikara. Tompon-dakany tsy fanarahan-dalàna sy ny fanitsakitsana ny lalam-pandroinana ihany koa i tsai Christian raha ny zava-nisy tao anatin'izay intaona farany izay. Mibaiko azy sy miray petsapetsa ary miray tsokombakomba amin'ny amin'izany Iany Rajoelina ka antony ireo raharaha maro tsy fahita tao anatin'ny 4 taona niseho nandritra ny fitondrana Rajoelina sy Tsay avokoa. Raha itodiana ny lasa very tanteraka ny fatokisan'ny hery-velona rehetra ny tsai Christian. Diso fanantenana ireo olom-boafidy, zendana ny mpisehatra politika sy ny vahoaka malagasy hatramin'ny fianakaviam-be iraisampirenena. Raha no eritreretin'ny maro ho Prime Ministre ny maromaritra iraisana anomana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka no nanendray ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina hery azy ny volana Jona 2012 taorian'ny ny fametram-pialana ny gouvernemanta mahafaly solonandrasana rehefa nitsangana ireo solombavambahoaka 770. Nanomboka tany no hita fa nilomano ary voafatotry ny politika tanteraka i tsai Christian. Tamin'ireny isan'ny efa nitsipaka ny anarana hitanany andraikitra ireo solombavambahoaka 770. Raha ny anaran'ny Brunel Zafitsiandrofa, Razana Masoa Christine sy Tinoka Roberto no natolotry ny mapara ary ny fanekena tamin'ireo solombavambahoaka ny fanovana. Nandefa lisitra tamin'ny anaran'ny mapara antsokosoko ihany koa Iany Rajoelina ka tafapetraka tamin'ny toerany tsai Christian ho Prime Ministre. Tany dia efa hita taratra fa piray petsapetsa izy roa lahy ireto. Tamin'izany efa nampiakatra ny maripana sy ny loniloniny teo anivon'ny mapara. Mbola notendreny Iany Rajoelina ho Prime Ministre ihany tsai Christian. Tranga izay nandisy fanantenana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa izay nihevitra fa tsy miankin-doha ary tsy voafatotry ny politika i tsai Christian ary tokony haly eo amin'ny toerany rehefa vita ny iraka napetraka taminy kay mbola notazomin'ny Iany Rajoelina teo amin'ny toerany io ary notendreny ho Prime Ministre ny 20 Janoary 2012 noho ny fifandraisana izy roa lahy. Voaporofo tanteraka teo fa olona akaiky ny Iany Rajoelina Intsay ary natokisany ambony lavitra noho ireo olom-boafidy sy mpiara-mitolona taminy izay nanampibetsaka azy tamin'ny fatongavany teo amin'ny fitantanana ny firenena. Na tsy ary voafitaka tamin'ny Iany Rajoelina ihany koa ireo solombavambahoaka, profon'izany ny fialanandaharan'ireo solombavambahoaka IRD tamin'ireny fotoana ireny. Nandeha teny ny fotoana tsy araky ny noheverana azy hatrany ny fomba fiasan'ny tsai Christian, ny baribary ireo tsy fahaiza mitantana, ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kinamanamana na nadinoana ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Raha ny tao anatin'izay herintaona mahery izay, miaiky ny rehetra fa miiba ny zava-bitany gouvernemanta no tarihiny tsai Christian, na izany ny sosialim-bahoaka na ny toe-karena. Santionany efa R150 ny kapoakambary. Tafidina hatramin'ny R100 ihany koa ny kilaony lavanilina maitso. Ny lalana potika tsy misy fanamboarana ary tsy fantatra mandrakandroany ny hoe nankaiza natao inona ary ohatrin'ny izao ny volan'ny fond routier izay tokony ny kojana ireo lalam-pirenena. Ny délestage lavareny tsy mbola ahitana vahaolana mandrakandroany. Eo ihany koa ny olana amin'ny tsy fisitrahana rano fisotro madio. Ireo trangana kolokolo goavana raha tsy aka fa tsy ny raharaha Romigette, ny firongatry ny fanondranana antsokosoko ny are-pirenena hatramin'ny volamena izay nanjavana tao anatin'ny coffre ny ministera ny arenan-kibonitany, nandritra ny tantanany tsai Christian Vonjomaika ny ministera ny arenan-kibonitany. Profon'izay fahadisoan'ny fanantenan'ireo solombavambahoaka mpiaradia amin'ny fitondrana izay ihany koa ny nametraha ny antenimera-pirenena ny fitsopaham-pitokisana ny gouvernemanta Tsay ny volana Desambra 2012. Ity motion de censure ity izay azo antoka fa ny filoham-pirenena ny tao ambadika ka naniraka ny filohan'ny antenimera-pirenena anatadiraka azy. Antony tafakatra 500 ireo solombavambahoaka nanao sy ny izany hatramin'ireo IRD iringiriny. Ny tsy mbadika ny rasa taorian'izay noho ny fiovan-kevitry Iany Rajoelina tamin'ny ora farany ka nolazainy fa tsy mitombona ny fitsopaham-pitokisana rehefa nisy ny fiantsony ireo solombavambahoaka IRD sy ny filohan'ny antenimera-pirenena teny amin'ny arena Ivandry. Voamariny indray teo fa olona akaiky sakaiza mahatoky an'i Iany Rajoelina i tsai Christian ka narovany hatramin'ny farany. Vokany, voatena nanao fanambarana indray ny bromaritry ny antenimera-pirenena, nilaza fa tsy nanaraka ny fenitra sy ny lalàna ny fitsopaham-pitokisana ka tsy manan-kery. Tranga izay nampiseho ny tsy fanarahan-dalàna noho ireo zo sy fahefana ahafahan'ny solombavambahoaka mametraka tolo-kevitra fitsopaham-pitokisana araka ny voalaza ny andininy. Fahatelo amby zato amin'ny lalam-panorenana izay voasoso tanteraka tamin'ity tranga ity. Isan'ny nametrahan'ireo solombavambahoaka ny takiny ihany koa tamin'izany fotoana ny HCDDED na ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanitandalàna saingy tsy nampova zavatra izany ary voamainka.
mitarika ny tsinana vaozana ny fanendrena ny mpikambana teo anivony ty rafitra ity izay takiny ny lalam-pandroinana ihany koa ny ariary itapoky itam-pirenena araka izany ny fandikan-dalàna nandritra na premier ministre ny Tsay Christian ary nitoy tamin'ny fanafonana ny fifanatrehana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fahifanam-panatanteraka nandritra ireo fivoriana maro teny anivony antenimera-pirenena fiaonana izay voalaza ny lalam-pandroinana ihany koa ahafahany solombavam-bahoaka manara-maso sy mametra-panontaniana ny amin'ny asany fahifanam-panatanteraka tsy nijanona tamin'ny reny fa ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ihany koa raha tsaivona nitony tsy fanarahan-dalàna natao ny Tsay Christian ka ny fanarahany izy sy Andry Rajoelina ny fitantanana ny firenena izay tokony ho andraikitry ny filohan'ny antenimeran-dolona madidio vantany vao mametra-pialana ny filohan'ny repoblika sary ivelan'ny lalam-pandroinana indray no niseho teo izay sokajin'ny maro coup d'état institutionnel Antony mazava ny voalaza ny lalam-pandroinana ao amin'ny andininy fahenina amby efapolo sy ny andininy faharoa amby dimapolo raha ny andininy faharoa amby dimapolo manokana ao anatin'ny andalana fahatelo raha misy trangana empêchement mahazo ny filohan'ny antemeran-doolona ka voapirofo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroinana vao iarahan'ny gouvernemanta manontolo misahana ny asany filoham-pirenena feny na inona ambara na inona lazaina tompona ndraikitra feno amin'izao toerana misy any Madagasikara androany izao i Tsay Christian sy Andry Rajoelina tomponantoka tamin'ny fampahantrana ny vahoaka malagasy mahatonga ny firenena anatin'izao fahantrana lalina izao vokatry ny fanitsakitsahana ireo lalàna fitiavam-pahefana sy ny tsy fahaiza mitantana ary ny barovim-pifidianana mahakasika ny premier ministre Tsay Christian izay atrany enitaona izay no na premier ministre ny Tsay Christian enitaona izay nentina mitehana ny firenena amin'ny lafiny rehetra na toe-karena izany na sosialy fa indrindra ny famitehana ny fahaleovan-tena ireo rafi-pitsarana tsy misy intsony nandritry ny fipitantanany ny fisaraha-pahefana na ny séparation de pouvoir fa ny fahefana-panatanteraka no mandity sy manapaka na ny fahefam-pitsarana io na ny fahefana mpanao lalàna ny lakanefson tsy vitan'ny premier ministre Tsay Christian ny asa fampandrosona ny Madagasikara fa ny asa famitehana ny ara-fipanjakana no vitany nandritra ny enitaona izay na premier ministre azy raha ataony tombana hoy ireo mpanao politika potika tanteraka ny fiandrianam-pirenena tsy misy intsony ny fisaraha-pahefana fa ny fahefana-panatanteraka no mibaiko ny zavatra rehetra nandritra ny fifidianana ny fandimby tsy nahinona feo amin'ny tsy fanarahan-dalàna misy sy ny fampiasana ireo hampiasam-panjakana ny premier ministre tsy ahitateny mihitsy izy amin'izany resaka hoe tsy fahombiazana eo amin'ny lafiny fifidianana zany nefa izy lehibe ny gouvernement mety amin'izany le izy dia nahomby izy tsy ahitateny mihitsy izy amin'ireo ataoko hoe mpiasam-panjakana miopefy amin'ny lafiny politika satria dia tanteraka mihitsy ny atao hoe politisation à outrance ny mpiasam-panjakana ary miorooro mihitsy ireo mpiasam-panjakana ireo eo amin'laon'ny fomba tantanana eto amin'ny firenena izy moa mitantana ny administration ny premier ministre zay ny lazaiko raha zay lafiny zay ny jereny hoe miorooro daholo ny olona mpiandro baiko daholo ny rehetrarehetra ary tsy maintsy orage daholo ny rehetrarehetra nanomboka tamin'ny 2018 io dia eo zany izy dia ozy hoe zay ngamba mahatonga an'ilay filoham-pirenena mitazona azy foana satria raha zaiko isy aloha ny jerena tsy mitena hoe tsara ho an'ny firenena zany fa raha zay ny jerenao dia nahomby mihitsy ny asana matoa voatazona amin'ny toerany premier ministre dia mahomby izany sy ny fitantanana ny firenena ary hita amin'ny maridrefy amin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana saingy tsy izany ny zavatra misy eto Madagasikara raha iverenana efa nisy ny fitsipaham-pitokisana na ny motion de censure izay nataon'ireo solombavam-bahoaka fa rava izany sy ateny amin'ny antenimera-pirenena izay ny afara tamin'ny fanesorana ny filohan'ny ity androm-panjakana ity raha nilaza ny marary sy ny tsy mety eto amin'ny firenena dia eto zany dia hiteny hoe ny filohan'ny repoblika zany sy zay rehetra mikonikoninao dia mahita fa mahomby ny politika noentina ka lasa mandroso Madagasikara filaza moa zany de hoe reny voatra Madagasikara zao fa tovy moderne ohatran'ireo reny voatra hitatsika any amin'ny Europa sy ny sisa eo zany le mampantany tena hoe fa miaina izy moa zany reto olony reto satria raha antsika mahita kosa aloha amin'ny fotsy miangatra fa dia mikorosofahana Madagasikara na amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy raha ara-ekonomika sosialy zany fa le mpitondra moa zay mampitondra azy anga zay tsy tovizana kosa aloha ka zay lazaiko anareo hoe tsy de gaga loatra satria filoham-pirenena dia manamafy foana fa mbola tsy misy fampandroso loatra zao ka inona moa no anasorany an'le premier ministre na dia raha antsika mahita zao fa potika le firenena jereo tsara ny potika tanteraka ny institution eto amintsika tsy manana maizy azy tsony tsy misy an'izany fisaraha-pahefana zany
jerevo ny assemblée nationale, jerevo ny sénat, jerevo ny ACC, jerevo ny gouvernement, fa miara mirona daholo reo hoe tia mibaiko le raha antsika mahita zany zay mianatra amin'ny teniteny eo a dia na any amponjana ho voaroka amin'ny asany na any amin'ny directeur ka trany amin'ny premier ministre sy ny lehibe institution io. Ny premier ministre tsy voakitika mihitsy satria premier ministre tsy mba manakiny zany mihitsy, tsy manana an'izany hoe misy mba tsy mety kosa tsy mahasamy teny an'izany izy. Ivona efa tamin'ny fitondrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina no nametrahana ho premier ministre Anitsay Christian no heverina fa avita hitazona nisy neutralité de l'administration ny antony nendrena azy tamin'izany fotoana izany saingy tsy izany ny zavatra nitranga raha ny fanazavany nisy ampandrindra nasionaly ny HVM Rive Rakotovao izay hianitana ny andraikitry nisy filohan'ny anteny Merandoholona tamin'ny fotoana nanendrena ny ity premier ministre ity. Tokony nametra-pialany Anitsay Christian rehefa vita ireo fifidianana roa any andreketany, fifidianana filoham-pirenena sy solomavim-bahoaka saingy io nijanona teo amin'ny fahefana io izy hatramin'ny omaly. Politika izay hatrany ny tsy fananana olona tolotra tsara toerana olany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna fa ihany koa ny hoenti-manana anatanterahana ity fifidianana manakaiky vahoaka ity no isan'ny mampiazoazo ny fanjakana tsy mbola herisona amin'izany hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika androany. Ankoatra izay mety mbola hiverina ho premier ministre indray Anitsay Christian ampandany ny candidat mpanjakana raha ny fanazavana. Ny kazy politika ny anamafisana orona ny fahefana no mamaika ny Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy fa tsy ny fampandrosoana ny firenena hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika antony tsy maharototra ny fahefanam-panatanteraka iroso amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna. Ny kandida avy amin'ny antoko volomboasary izay sahirana tamin'ireo renivohim-paritany sy ireo toerana stratéjika nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ka isan'ny antony mampiazoazo ny fitondrana ankehitriny. Ankoatra io, ny hoenti-manana anatanterahana ny fifidianana ihany koa amin'ireo commune mahery ny 700 manerana nosy. Tsy miala amin'ny hoe misy kajikajy politika foana satria azadino fa mbola mandeha be ny advato amin'izao fotoana izao eny anivony anteny meram-pirenena fa metrahana ny filohany zany an'mpanjakana zany hitsandaniny ihany koa zany ny resaka fametrahana ny fanendrena ny premier ministre zany. Isany mety hampihemitra ny fifidianana communal ty ny tsy fananana ny fitondrana zao zany candidat eny anivony commune zany satria azadino fa be dia be ny candidat ben'ny tanàna zany rampitahana amin'ny commune rampitahana amin'ny élection législative zany eny anivony district zay voavy tanterantsika teo. Ny hoenti-manana amin'izany dia mbola tantara be daholo koa mety azo eretseretina ny hatavaverina ny premier ministre Anitsay Christian. Inona ny antony satria misy mission politika zany zay nampiandreketina an'ity premier ministre lehibe ny gouvernement taty zany nanomboka tamin'ireny andeha ataontsika hoe savorovoro tamin'ny fiafarany fametrahana azy ho premier ministre tamin'ny 2018 reny zany mandraty ankehitriny. Azo eretseretina zany fa mety mbola voatazona ihany koa izy mba ahafahana ndeha ataontsika hoe mijery ny tombotsoany antoko zay manoana fitondrana zany amin'izao fotoana zao amin'ny fifidianana ity communal ity. Araka ny fomba fijerina ity antoko politika ity, mazava ny iraka nampanovina Anitsay Christian nanomboka ny taona 2024 ny ampandany ny Andry Rajoelina sy ny candidat volomboasary amin'ireo fifidianana rehetra ho tanterahana. Tsy mbola vita zany ka antony maha-ambony ny herijika ny iverena Anitsay Christian amin'ny toerany na eo aza nitrangana tsy fahaiza mitantana maro. Madagasikara tsy maintsy mandroso no irairaina fa Madagasikara tsy mety mandroso no misy ho iatrany ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika. Antony zany ny tsy fanomezana sehatra ireo vondromahoaka hitsinja ara-pahefana. Tsy omena lanja ireo tompon'andraikitra eny fotony izay andry akinana makany amin'ny fampandrosoana. Porofony zany io tsy firarahina ny fifidianana ben'ny tanàna io. Ny ben'ny tanàna amperinasa ankehitriny izay efa mianona amin'ny fampandehana andraraha sisa noho izy ireo tapitra feptom-piasana. Fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izay tokony efa nialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka saingy noho ny kajy politika sy ny tsy fahafantarana ny Andry Rajoelina no mahazava-dehibe ny fitsinja ara-pahefana io nahembotra sy tsy fantatra hoe raha ovin'io. misy akona fa fitatana fampandrosoana aty fotona satria ny ben'ny tanàna nge zao tsy afaka manao appel d'offre mampiRMP azy tsy afaka mampiarana an'izay tsony zay satria olona efa lany mandano ny prolongena izy dia hoe misy apahana-pahefana amin'ny fitatanana zany tsy azony ben'ny tanàna atao dia zay misy akony zay misy akony be da be zay dia efa tsika efa nanatadidy hoe nivoaka hoe liste ray ihany maire sy ny conseiller
zavatra say manahirana be zany ao anatin'le mpanolotsainy reo zany de lasa hoe tiakanina tsy tiakana ary raha ohatra koa zany misy olona anankiray eo anatin'le mpanolotsaina mety tsy hahazoazo mipifidy ny profilany a na eo amin'ny fiarahamonina de hosahirana keo izy fidy an'lehibe ny tanàna tsy de tsara loatra zany izy raha ny tena marina ny marina fa tokony matotra ny taloha ihany hoe tia ny lisitra ny mpanolotsaina tia ny be ny tanàna hofidiana ny mpanolotsaina de zay hoe tsy maintsy zatra tapahany mpanolotsaina ininona zany hoe asa fahampandroana projet ananana be ny tanàna anankiray tsy maintsy entina tapahana sy laninona mpanolotsaina zay vary tanterana takan'zay fitantanam-bola rehetrarehetra de hitatsika am'zay lasa manao kitoto zany tsika raha vao manahira le satria na le mpanolotsaina anorina anohatra ny lehibe ny tanàna na lehibe ny tanàna tsy atoky an'le mpanolotsaina am'izay fotoan'zay na le mpifidy mihitsy no voafitaka am'izay fotoan'zay tsy maintsy voafitaka mifidy fampandehanandrara no ataon'ireo be ny tanàna ary miandry aloha ny foto-zavitra asa-pampandrosoana tiaka atao miandry izay ho fahavonona ny fitondram-panjakana miankina amin'ny ho fahavononan'ireo kandida volomboasary no irosonana tsy amin'ny fifidianana be ny tanàna eto amin'ny firenena araka izany ampandeferina trany ny vahoaka malagasy eo ambany ny kajy politika ny mpitondra fa tsy andray anjara amin'ny fividianana intsony ny vahoakana Antsohihy raha tsy avoaka ny HCC ny voaka-pividianana marina tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka farany teo araka ny ambaran'ny candidat izay lany tamin'ny voaka-pividianana navoakan'ny CENI saingy nosoloany ny candidat avy amin'ny Irmar rehefa teny amin'ny HCC. Tsy mbola mipetraka hatreto ny lalàna mazava miaro ireo mpisintona lakolosy na ireo lanceur d'alerte eto Madagasikara antody tsy asahina kamarony izy ireo mitoroka ny fahitana ireo trangana kolokolo samihafa eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara ny asan'ny mpisintona lakolosy izay mbola sarotra eto elana tsiny indrindra tompoko amin'ny fivadian'ny satro fa makasika ny fividianana tany Antsohihy no arahantsika izao izay anambarany vahoaka ny antoerana fa tsy andray anjara amin'ny fividianana intsony izy ireo raha tsy avoaka ny HCC ny voaka-pividianana marina tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka farany teo araka ny ambarany candidat izay lany tamin'ny voaka-pividianana navoakan'ny CENI saingy nosoloana ny candidat avy amin'ny Irmar rehefa tonga teny amin'ny HCC. Tany ny fampelezan-kevitra no efa namoaka vava ny mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina fa tsy maintsy olany ny fividianana solombavam-bahoaka amin'ny distrikana Antsohihy izay no baiko avy any ambony ananany porofo hoy ity candidat ity izay natao sorina na lanim-bahoaka azy fa tsy maintsy ny avy amin'ny Irmar no atao lany nompo tamin'ny propagandy hoe iny semaine ny propagande nisy zay ny tompona andraikitra ny préfet sy ny lefiny izay nandeha nanao propagande dia efa nilaza sahady aza na ifidy na tsy ifidy ianareo tsy maintsy candidat mpanjakana ny lany nefa nitarika zay rehefa niboaka ny voka-pifidianana tamin'ny 3 juin dia mbola namoaka teny indray rehefa nampivory reo hoe responsable régional ny izy dia nilaza fa izahay dia magneky resy eo amin'ny toerana sur terrain lalabolina aketo fa misy ny atao hoe vara na tiana na tsy tiana i docteur Richard dia tsy maintsy tsy atao député satria tsy misy fitondram-panjakana te iara-iasa aminazy baiko no izy io azony tamin'ny fandalovany Andriamatoa filoham-pirenena tany Antsohihy dia eto zany zahay somary malahelo raha ohatra ka baiko marina le izy ahoana motane filoham-pirenena no nanome baiko handravana ny vato lany tamin'ny voaka-pividianana navoakan'ny CENI ity candidat ity raha ny fanazavana ihany saingana tsy mbadika tanteraka izany rehefa tonga teny amin'ny HCC nofoanana avokoa ny vato azony tamin'ny fandatsaham-bato miisa 4 izay nahazo ny vato betsaka indrindra tarika tao amin'ny CENI sy ny CENI anakorona teto antoerana vonjymeka na teto vakanjo tao amin'ny HCC dia nisy ny fivadian-draharaha dia lasa ny candidat Saint-Befel no tarika izay natolotry ny Irmar rehefa nangataka confrontation ny PV zahay taty izay tamin'ny commune maromaro ray ihany no azonay ny commune Anjalazala dia efa nahitanay sahady ny tranga ny fanaovana PV fictif tany Antratsana zay koa ny fanovana PV tao Ampombolava rehefa hita io zavatra io dia nijerevanay zay moa nametraka fitonana tamin'ny SSC voasikazoly azo resy fa tsy mitombo satria fiara pénal le izy dia zavatra hitanay tao zany dia misy ny be ny tanàna any antoerana sy ny délégué ny tompona andraikitra tamin'io fotoana io zay na efa navala ndreto délégué des candidats zay solontaina ny CENI tany dia nilaza fa nahazo baiko sy tsindry zareo maro keto fa mikasiky ny voka-pifidiana reo dia efa nahitagna tombony
325 azony candidat zay nomegna anazy satria nisy famadihana PV amizay zay kosa tsy managna an'ireo ary raha jerevina zany amin'io le foko bureau de vote efatra zay naniny foanana taminay Ambaladia Andampy Antanandava ary Antsuy Hauteville otrany Magaga zany natagna le motif ka hoe misy sasany hoe indisponibilité de procès verbal misy koa indisponibilité de PV et bulletin fait de dépouillement donc zany zavatra tsy azo eritreretigny zany satria Antsuy zany agnatin'ny commune urbaine Antsuy ka re zavatra efatra reny na tonga nandraisana fepetra nlazaigna fa nanao hosiko zay tentative de fraude d'irrégularité de PV de zay zavatra zany mampararena dia fa taratasy avy hatrany ny OMC mandrara ireo mety ho karazana fitakina samihafa taoriany ny fivoahan'ny voka-pifidianana raha ny fanazavana trany fanampenam-bava ny vahoaka tsy hitaky ny fahamarinana io tsy mitombona ny filazana fa nikasa ny angalabato izahay ho hiatrany ity kandida ity ary misy pirofo avokoa ireo araka izany nitaky ny anaovana fanadiadiana sy amoahana ny marina ary ampafantatra ny tena zava-misy marina amin'ny vahoaka n'Antsoy ity kandida avy any an-toerana ity. Iny ihany koa ny antsika misy vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ao aorian'izay tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Tavena soma tsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao anoizintsika izany avy hatrany dia ilaina ary zava-dehibe ny fametrahana lalàna miady ireo mpisintona lakolosy na ireo lanceur d'alerte eto Madagasikara ahafahana miady amin'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fahasahina mitoroka ireo trangana kolikoly samihafa hoy teo anivony Transparency International Initiative Madagascar ny fametrahana izay lalàna izay isan'ny ady sisika amin'ny fampahafantarana azy amin'ireo olom-boafidy. Tsy mbola mipetraka hatreto ny lalàna mazava miary ireo mpisintona lakolosy na ireo lanceur d'alerte eto Madagasikara antody tsy asahiana ka amaroan'izy ireo mitoroka ny fahitana ireo trangana kolikoly samihafa eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar. Ny asan'ny mpisintona lakolosy izay mbola sarotra eto amintsika noho ny tsindry sy raha matahory ary ny fanagadrana atao azy ireo. Araka izany tokony apetraka mazava ny lalàna ahafahana miaro ireto farany. Ilaitsika izay lalàna izay mba hiarovana azy ny ainy ny fiananany sy hitanareo hoe lasa misy ohatrany hoe harcèlement juridique mahazo azy rehefa avy eo noho izay hoe izy milaza ny zava-miseho izay. Eo koa nefa ny fiarovana ny tsirairay mba tsy hoe lasa ho fomba anankiray anaovana vengeance na koa anaovana fanambarana tsy voamarina le lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte mantsy tsy asa fa ataontsika hoe fandraisana andraikitra ataona olo-pirenena anankiray amina toerana anankiray izany hoe zava-marina sy voapirofo no lazainy mba hialantsika amin'ilay ono sy fanasoketana samihafa. Ny fiarovana an'ireo olona ireo zany tena imasoana ary isan'ny fiarovana voalohany aloha dia ny fametrahana an'ilay lalàna fiarovana azy fa koa hoe ny fahafahana misitraka vaovao ho an'ny olon-drehetra satria rehefa tsy misy ny vaovao dia tsy manjaka ny mangarahara ary sarotra ho antsika ny miady amin'ny kolikoly raha ohatra tsika ka milaza ho tany manohatra an'izay kolikoly izay dia ny fomba rehetra ahafahan'ny olon-drehetra misitraka vaovao amin'ny fotoana samihafa dia imasoantsika avokoa. Ahafahana mametraka izay lalàna miaro ny mpisintona lakolosy izay araka izany isan'ny ady sisika ho atao hiatrany ny fanazavana ny fampahafantarana ireo olom-boafidy ny mahazava-dehibe ny fametrahana sy fandaniana izay lalàna entina miaro ireo mpisintona lakolosy izay. Ny tena lehibe indrindra aloha zao satria isika vavy nanao fifidianana solombavam-bahoaka dia atsoaty zany misy ady sisika atao amin'ireo olom-boafidy
mba ahafan'zareo voalohany mahafantatra an'izay hoe tsy maintsy ametrahana an'izay lalàn'izay a sy ny hoe tsy maintsy hifidianantsika an'izay lalàn'izay mba iarovana ny repérabelona sy anamafisana koa ny ady amin'ny kolikoly a sy ny fiarovana ireo olona zay tena manao ny ainy tsy ho zavatra mba hisiny mangarahary eto amintsika. Ny faharoa dia ny resaka fanabeazantsika samy olo-pirenena ihany koa mba tsy ho lasa hoe asan'ny vondrona ray na asan'ny karazan'olona vitsivitsy ihany zay manao ny resaka ady amin'ny kolikoly sy ny resaka hoe fampisandratana ny mangarahary zay fa ho lasa lahara-pamena ho antsirairay amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra. Nankalazaina androany ndraiky 12 Jolay ny andro afrikana natokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly. Isa loha hevitra nentina nankalazana izany ho an'ity taona ity ny fametrahana ny hoe inona ny fomba sy tetika atao hiarovana ireo mpisintona lakolosy. Ho an'ity ho anivo ny Transparency International Initiative Madagascar manokana hetsika fampianarana momba ny fahazona misitraka vaovao sy ny fiarovana ireo mpisintona lakolosy fa ihany koa hetsika fampahafantarana ny asa sy ny zavatra niainan'ireo mpisintona lakolosy tamin'ny alalan'ny horonan-tsary izay narana ady hevitra androany no nentina nanamariana izay andro afrikana natokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly izay. Vehivavy miisa 710 nomena fiofanana tamin'ny alalan'ny tetikasa elatra no navoaka tamin'ny fomba ofisialy sy nomena mari-pahaizana ny maraina teo. Ireo vehivavy ireo izay nomena fiofanana miatrika sy mandamina ny fiainany taorian'ny fahavoazana niatra tamin'izy ireo vokatry ny herisetra samihafa. Ireo tafavoaka velona na les survivantes izay no anarana ny salorany ireto vehivavy niarany herisetra teny anivo ny fiarahamonina ka nomena fiofanana ahafahany miatrika ny fiainany sy misehatra amin'ny tontolon'ny asa ireto. Vehivavy miisa 730 no nisitraka mari-pahaizana teto Antananarivo ary miisa 70 ny tany Toamasina izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany avokoa. Fampiofanana sy tolotanana ara-moraly iarana amin'ny tetikasa elatra. Ny zavatra ataonay dia ny manomana ireo vehivavy ireo hiverina hiditra ao anatin'ny fiarahamonina indray fa indrindra hiditra ao amin'ny sehatry ny asa indray ary afaka hiakatra izany nanao hoe gestion de carrière tsy ilay hoe miditra miasa fotsiny ninona asa azo raisiny na inona zany traikefan'izy ireo na inona diploman'izy ireo dia nampianarina izy hanao gestion de carrière nampianarina izy ametraka tanjony misy marindrefy à court, à moyen et à long terme. Namena outil izy ampiasany amin'ny andavanandro piainany mihitsy no mitsinjara ny karamany io ohatra ny ahoana ny mandeha manangana compte bancaire ohatra ny ahoana izany manao tahiry zany dia rehefa manana tahiry ianao dia atao inona le izy rehefa mamerina prêt bancaire ianao dia 4% an-karamanao tokony averina any zany zavatra rehetra izany ny arahana ny anarana atao daholo fa tena zava-dehibe tamin'ilay izy dia hoe niditra tamin'ny guérison émotionnelle. Amin'ny ankapobeny fiara-miasa amin'ny fikambanana tsy miankina sy fokotany sy ireo firaisamonim-pirenena no nafana ny safidy ireto vehivavy ireto. Ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy izay mbola misy ary miseho amin'ny endriny maro eto amintsika amin'izao fotoana. Araka izany mbola itony tetikasa elatra raha ny fanazavana trany. Ny famatsiam-bolantsika tapitra amin'ny septembre 2025 izany hoe amin'ny herintaona fa natapitra ny famatsiam-bola na misy eo na tsisy dia tsy maintsy mitohy foana satria le izy efa hita ny vokany hita le impact zany ananan'le izy eo amin'le fiainan'le vehivavy dia ny moyen koa zay moyen eo ampiasaina foana ary izay faly satria rehefa hitan'ny olona le projet zany ohatra hoe nandalo teny amina toerana maromaro dia ny olona tonga dia manampy misy ohatra zany zao tokony handoha vola izahay amina tolotra anankiray dia miteny le olo hoe aza mandoha vola ianareo fa mahafinaritra anay ny asa ataonareo tianay ny tohizany ny asanareo zavatra firaisan-kina ohatr'izay zany no tena fototry elatra fa tsy dia tena hoe vola be tsy tokony tsy firohana loatra tsy izay le izy. Tsy mijanona amin'ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy hiarany herisetra fotsiny ihany. Jerena manokana fana misoroka dia ny meloa ihany koa ny antony mahatonga ireo herisetra mianjady amin'ny vehivavy ireo.
efa misy ny fijerevana n'izay cause izay ary be da be no antony anisan'izany mety antony ara-piarahamonina, mety antony ara-tantara manokana n'ilay olona mihitsiny a, mety koa nefany a mety antony ara-pianakaviana ao anatiny ao mihitsiny a, ny structure familiale an'ilay olona moa zany mety anisany mampatonga an'izay. Zany hoe tsy voatery hoe le eritreretintsika no tena antony fa tena miankina amin'ny situation tsirairay avy mihitsiny ilay izy. Ny azo ambara aloha dia ny fafahany zareo miatrika an'ilay violence no antenaina sy irina hoe hitombo, zany hoe hitombo ilay hery ao anatiny mampa-résilient an'izay. Amin'ny ankapobeny, misy okazy efatra lehibe ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy, ny herisetra ara-batana na ny violence physique, ny herisetra ara-nofo na ny violence sexuelle, ny herisetra ara-moraly na ny violence psychologique, ary ny herisetra ara-bola na ny violence financière. Sarotra ny ady amin'ireo, raha tsy jerena manokana ka hitadiavana vahaolana ihany koa ny antony mahatonga ireo herisetra ireo hitranga. Ankoatra izay, entanina azoto ametraka fitoriana ihany koa ireo hiara ny herisetra. Efa maro amin'izao fotoana ny rafitra sy fikambanana mandray an-tanana ireo hiara n'izany herisetra izany. Ivadika vaovao avy amin'ny faritra isika manomboka eto dia ahina ny mety haharitra ny fariana an-tarabiby raha mitoy ny fitrandrahana ny ala diso tafahoatra ataona orinasa vahiny izay mitrandraka ny ala manodidina ny toerana io amin'izao fotoana hoy ireo mponina. Miantso ny fanaraha-maso sy fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra isan'ambaratonga ny araka izany ireo tantsaha noho ity fary ity iankina ny sehampiariana izy ireo. Aingorakotiny irina Kolo Fianarantsoa. Nanomboka ny taona 5 no efa anazo fahazon-dalana hitrandraka ala manodidina iny toerana iny izay makasika komina misa 7 izany fitrandrahana izany ny orinasa vahiny iray. Hatreo mizotra tsara ny fiara-miasa tamin'ireo komina ireo. Ny taona 2024 nefa natsapa ireo mponina afamvoana ary tsy manasa ny bokana andraikitra intsony ity orinasa vahiny ity. Raha tany am-piandohana dia ny sapin no voarakitra ao anatin'izany bokana andraikitra izany. Ankehitriny kosa manomboka mitrandraka ireo kininina ireo izy ireo izay ireo mponina tao an-toerana no namboly izany. Misy orinasa vahiny anankiray izay tantanana vahiny anankiroa Andriamatoa François Bouche aty Fianaratsoa manao fitrandrahana lapin. Izay ny anatin'ny convention ny fanarahana tamin'ny ministera environnement zany. Ny zavatra mahagaga nefa taty aoriana nanita-kevitra le rangahy mpitrandraka dia nandray ny kininina ny fokon'olona sy ny olon-tsotra rehetrarehetra izay tao agnatin'le faritra. Izay miavaka io kanefa dia nararotin'ny zareo ny trandrahana. Anisan'izany ny atarabiby. Raha tena efa ny fijerena akaiky dia izay nahatonga ny atarabiby ho ritra. Satria hatramin'izay ny senimponina tao mbola talohan'ny fanjanahantany efa misy namboly ny kininina. Ny forêt tsy namboly kininina zany fa pain. Ary voafaritra mazava ny momba izay. Mandeha nefa ny resaka sy ireo tsindry maro satria dia miafara amin'ny fandroana amin'ny fanesorana ireo mponina manodidina eo izany ka anaovan'izy ireo antsoavo. Io 10 hektara io sagnatiny fa io an'mponina. Dia amin'izao fotoana izao izany manomboka mitrandraka ny 10 manomboka mitrandraka io ana tialanany io zany ala sapa kininy io hatramin'izao. Ka io tena ary ny miaramila zany alefa tagna hanindry anay ihany koa dia alaina zany zay olotrasa nefa ireo mpiasa ireo sy polisinal ireo no manao tsikombakomba zany dia ny halany ampidiriny lazainy amin'ny forêt dia ampidiriny zalahy forêt ana amponja dia mpandoaviny vola ny sasany dia misy vola misy hatramina ray tapitrisa. Na dia aza nefa ny fikasan'ny ity vahiny ity androka ireo mponina ireo amin'ny toerana misy azy dia hiady hatramin'ny farany ireto mponina ireto. Ny zavatra misy amin'izao anefa dia miezaka indray satria zavatra efa fanao n'ity vazaha ity hoe hanesitro ny mponina tao hanaovan'ny tantela fadakotra tanteraka ny RP-renenantsika. Dia ny fokon'olona tsy manaiky satria tanindrazana io na dia tao hoe lazainy hoe tany-panjakana tanindrazana io dia tsy maintsy miaro an'izay ny vahoaka satria potika tanteraka ny harem-pirenena. Ary amin'ny lafiny zavatra izay ty orinasa ty tompoko dia tsy manana andraikitra tamberina andraikitra araka ny fomba fiteny eo anivon'ny commune 7 izay niasany nanaovan'io asa fitrandrahana.
marina fa efa nisy ny rara-pitsarana izay nataon'ireto mponina ireto amin'ny fampiatona iorinasy io amin'ny fitrandrana io kininina io ary nahazo rariny izy ireo nefa dia izo amin'toy fandrahonana amin'ny fanalana ny tanin'izao indray no setriny izany very fanambola velona araka izany ireo mponina ary manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra mahefa ny tokony hijerevan'izy ireo ny tena zava-misy marina fa tsy hinanam-bolony izay tatitra voarain'izy ireo any ambony any. Any Toliara dia nivoaka-androany ny valim-panadina mpanjakana BEPC amin'ny farim-piadidimpianarana Toliara voalohany ny enany tapahafahany mpiadana tamin'ity taom-pianarana ity raha oharina tamin'ny taon-dasy. Nahitana fihinana ny tapahafampanadinana BEPC teto amin'ny farim-piadidim-pampianarana Toliara voalohany tamin'ity taom-pianarana 13-24 ity raha oharina ny tamin'ny taona lasa raha ny fanazavana nandritra ny fipetahan'ny valim-panadinana ny atoandro teo. Nanambara mony avy ao amin'ny farim-piadidim-pampianarana Toliara voalohany fa tsy avy amin'ny mpampianatra ny lesoka nahatonga io fidina ny tapahafahany io fa avy amin'ny mpianatra izay mety nanantena ny hakatahaka. Valim-panadinana ny BEPC seconde eto amin'ny sekoly Toliara voalohany ny azo ambara dia nahitana fihinana kely izany tamin'ity taona ity raha tamin'ny 2023 dia nahitaka taux de réussite de 83,99 isika dia tamin'ity taona ity 2024 ity kosa dia 81,71 fotriny izany taux de réussite ny ireo zaza nanala fanadinana BEPC seconde izany angamba ataoko manao an'izao tsy tena niankina loatra amin'ny mpampianatra mpanabe fa plutôt amin'ny mpianatra angamba izay somary diso nanantena loatra ny mety izay mety ho sopapa izay miheverindreo tokony azondreo zareo. Anisany naoraka eraky Madagasikara ny fiparitahan'ny lazahadiny ka manoloana izany dia nanamafiny avy ao amin'ny farim-piadidim-pampianarana Toliara voalohany fa tsy nisy fiantraikany teto izany araky ny fepetrana rana nandritra ny fotoam-panadinana. Eto dia tiako ny manamarika fa na dia nahoraka aza ny ataontsika hoe fuite de sujet na tsy teto toerana fanamanerana nosy aza dia tsy dia nisy impact taminay zany eto amin'ny Toliara voalohany satria ianay eto dia misy fouille systématique amin'ny à chaque salle de classe alohan'ny épreuve rehetra izany hoe ny surveillant de salle anankiroa ny ray vehivavy ny ray lehilahy ny vehivavy dia misava ny vehivavy ary ny lehilahy koa sady misava ny lehilahy dia azo ambara fa regny sopapa regny dia tsy tafilitra ao anatin'ny salle d'examen fa azo alohany anombohan'ny lazadiny. Araka izany dia miarahaba ireo afaka no mankahery ireo tsy afaka ary manentana hatrany mpianatra mba tsy ho kivy ny avy ao amin'ny farim-piadidim-pampianarana Toliara voalohany sady misaotra ihany koa an'ireo ray aman-dreny sy mpanabe. Basy miisa roa no azon'ny polis-pirenena tao amin'ny distrikany Betafo faritra Vakinankaratra taoriany fifampitovirana tamin'ireo jola tao amin'ny fokotany Ankazobe izay toerana fiafianan'ireo olon-dratsy. Jiola iray izay mikasa andositra no voatifitra ka maty avy hatrany raha mbola mitohy ny fikarohana ireo namany amin'izao fotoana izao. Andrinirina Randriamiarisoa Kolo Antsirabe. Ny aliny fa fito volana Jolay 2024 sy 20 lasa teo dia nisy fanafiana amin'ny Tapedina tao amin'ny fokotany Moratsiazo atao anatin'ny distrikany Betafo faritra Vakinankaratra. Raha lohalan'ny vaovao azo avy ao an'ivo polis-pirenena eto Betafo dia nisy Jolay indroany tifitr'olona teny an-tsaha saingy mibala voalohany tsy nahavoa ilay olona nikendreny ary mibala faharoa kosa tsy nipoaka. Avy eo dia nosamborin'ny fokon'olona ilay Jolay izay niaraka tamin'ny basy nampiasainy ary tonga teny toerana avy hatrany avy ao an'ivo polis-pirenena tao Betafo. Taoriana izay dia nataony fanadihadiana ary fantatra fa misy toerana fifenan'ireo Jolay ao amin'ny fokotany Ankazobe ary nidina teny toeran'ireo mpitandro filaminana. No tonga tany anefa dia efa nisy dalo ny andro tao ary raikitra amin'ny fifampitifirana. Vokatra izay dia maty ilay Jolay izay nanoro ilay toerana izay saika ikasa-ndositra raha ny fanazavana. Tonga taty ampiasana tamin'ny 12 alina teo eo dia nataony fanadihadiana dia niteny zareo hoe misy toerana fandosiran zareo zany rehefa tonga ny amin'ny hoe sendra misaraka teo Ankazobe. Rehefa tonga teo dia nakany Ankazobe izahay nijery ny zavatra nisy teny. Alohana tongavana tamin'ilay toerana nitononiny dia efa nisy olona tokotrany teo efa nahitanay dia tonga dia nitifitra avy hatrany zareo. No nitifitra zareo soa ihany fa tsisy naratra dia vaty aminay dia mifampitifitra teo zany ny polisy sy ny dahalo. Rehefa raikitra mifampitifirana
dia nisy basy anankiray moa zany hitanay teo atoerana olona anankiray izay samborinay nanararoatra nandosotra tamin'izay andro zay ny andro koa maizina voa mbala anankiray lefa samborina dia maty izy io le maty ao efa ny olona nitadavinay izy io efa nisy taratasy tonga avany Antsirabe hoe misy olana zany izy io resaka fiarahamonina tamin'izay fotoana zay. Tao anatin'ny fanadihadiana no nahitana fa misy soratra vita frantsay ny basy nampiasain'ireo jolahy nandritra famptifirana. Rehefa nao alalinina izany dia vita gasy ihany ireto basy ireto raha ny fanazavana hatrany. Basy roa zany no azo. Ny basy reto zany misy soratra hoe made in France fa reto basy reto zany dia basy vita gasy tanteraka mihitsy fa ny bala ampiasaina 9 mm dia bala vita vazaha ihany ireo fa ny basy vatany sy ny kartosy ny boîte chargeur dia vita gasy daholo. Mbola misy tsy satra zany izy ireo mbola mitoy ny fanadihadiana mbola samborina daholo izay olona mety tafiditra amin'io zavatra io. Araka izany dia mbola mitoy ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity ary ao anatin'ny fikarohana tanteraka ireo jolahy izay nitsoaka sy ireo namany polisy pirenena atao anatin'ny distrikta Betafo amin'izao fotoana izao. Tanora malagasy no nibatany amboara tamin'ny lalao fiadiana ho tompon-dakan'ny Afrika amin'ny famoronana jeux vidéo Game Jam 2023-2024 ny volana Jona 2024 teo. Lalao izay maharitra 9 volana ka à distance no nanaovana ny fifantsanana. Mpianatra malagasy eo anivona université tsy miankina iray mivondrona anatin'ny informatika no nandrobaka larina voalohany sy faharoa tamin'ilay lalao fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny famoronana jeux vidéo Game Jam Plus 2023-2024 ny volana Jona 2024 lasa teo. Ny jeux vidéo China izay mirakitra tantara sy fanabeazana araka loha hevitra napetraka no nafany ireto farany ny bata izay amboara izay. Ankoatra izay, niavaka ihany koa oharina tamin'ireo mpifaninana hafa avy any ivelany ny jeux vidéo no foroniny ireto farany raha ny fanazavana. Tamin'io concours io zany dia namorona jeu zay antsoina hoe Gen. Le Gen io fa amin'le fanafohezan-teny hoe Genesis satria manko jeu io miresaka momban'ny hoe fitomboan'ny olona tany voalohany ka hatramin'ny amin'izao. Dia le izy Genesis zany satria hoe avy any amin'ny fitomboany. Dia le izy jeu éducatif sady open world le tanjony tamin'izy io. Zany basé sur plus basé sur le gameplay, izany hoe les fomba ilalovana les jeux. Ny équipe avy any andafy ça veut passer technique kokoa hoe sarotra codina misy pitsipitsiny kely be dia be zany ça veut fa ny anay simple et efficace. Dia eo koa le hoe le fomba hitondrany an'ilay projet passion et curiosité. Zay manko ny corps atao amin'ny informatique hoe tsy maintsy mazoto mikaroka dia mazoto miasa. Dia eo koa ny ahitana hoe ny zaza malagasy mahay satria tsy midépendre amin'ny cadre social zany izy fa rehefa mazoto miasa sy mikaroka amin'ny tenanao ihany ianao dia mahavita zavatra tsara foana. Miisa 140 ireto mpianatra mandrafitra ny ekipa anatin'ny informatika ireto. Ny enina tamin'ireo no namolavolana ny jeux vidéo Gen ary niatrika ny fifaninanana tamin'ilay lalao Game Jam Plus 2023-2024 izay natao à distance ka naharitra 9 volana teo eo. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia olona mahery ny 10 tapitrisa no tandidin-doza noho ny fiakaran'ny hafanana be loatra any États-Unis nanomboka ny talata teo. Mafy ny fahavoazana nateraka izany raha ny any andrefany États-Unis atao anatin'ny andro vitsy izay nitarika famoizana aina maro araka ny tatra nataon'ireo gazety any an-toerana. Isan'izany ao Californie sy Arizona mamono tanteraka ny hafanana. Isan'ny fepetrany raisy ny tompona andraikitra ny fanokafana ny centre climatisé miisa 3 izay misokatra hatramin'ny 10 alina. Noho izay hafanana be loatra izay maro ny firehetana toy ny mandravarava ao Santa Barbara mahery ny 10 hektara ny velaran-tany may ary anarivony ireo mponina tsy maintsy hanafindra toerana ny hafanana izay mbola mitohy mandritra ity herinandro ity. Dia iny maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fiarantsika tamin'ity alina ity. Isaorana feno ianao nanjohitra amin'ny farany mame fotoana anao amin'ny ora mahazatra raha mpitso ny tenako sy ny ekipa ny fampahalalam-baovao. Veloma tompoko.
Fety manitra be hatramin'ny 15 Jolay. Fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magasin Patimax rehetra. André Tara Saudi Sanzar. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.